Miarabantsika izay menyorona am-pevokariny tambazotra malina izay vondronan'ny mpanao gazety mpanatsikafina miady amin'ny kolikoly. Androantsika dia hiresaka momba ny didim-panjakana Messier na mise en compatibilité des investissements avec l'environnement. Raha adika amin'ny teny gasy izy dia fampifanarenana ny fampiasam-bola amin'ny lafiny ara-sosialy. Mety Ratita izay mpahay lalàna ny miaraka amiketo ampafantatra antsika mombamomba io didim-panjakana io. Aza misaraka aminay. Ety am-piandohana dia tsara ho fantatra angamba hoe inona tokoa ilay décret Messier. Fepetra raisin'ny fitondram-panjakana izy io. Ny zavatra jerevana voalohany indrindra dia inona ilay asa atao, ary rehefa fantatra ilay asa atao dia jerevana izay zavatra mifampiankina na izay zavatra amin'io asa io mety hanana fiantraikany amin'ny fiarahamonina sy ilay olona manodidina mipetraka manodidina an'ilay asa ho atao. Dia io décret io zany no mametraka hoe inona daholo ny fombafomba tokony ho arahan'ilay manatanteraka an'ilay asa, inona daholo ny zavatra tokony ho tsonjovin'ilay olona mitondra an'ilay asa, inona no fiantraikany zava-tsoa fiantraikany ho an'ilay olona manodidina an'ilay toerana anaovana an'ilay asa. Mazava ho azy io décret Messier io, ny zavatra tena tandrovany dia hoe tsy hitondra zava-dratsy ho an'ilay toerana mihitsy akoriny ny asa ho atao, no mifanohitra amin'izay ara ny zavatra atao Inona moa zany maître ny tena mahazava-dehibe azy io? Ho an'ilay faritra isian'ilay asa dia ataoko hoe mitondra considération bebe kokoa an'ilay olona misy mipetraka eo amin'ilay faritra izy. Satria ilay olona mipetraka eo amin'ilay faritra zany, ilay vondron'olona ifotony na ilay fikambanana rehetra mipetraka eo zany dia mandray anjara amin'ilay processus de décision. Marihana fa ny décret Messier dia mandeha alohan'ny fotoana hiatombohan'ilay asa na izay famatsim-bola rehetra. Ary eo amin'ilay faritra voahevitra avokoa izay faritra mety hoe misy hoe fady, mety misy hoe tokony ho tandremana. Reny faritra reny tsy fantatry ny fitondram-panjakana mialoha fa tsy maintsy midina eny fotony zay vao hita reny zavatra reny. Ilay décret Messier sy ilay fepetra rehetra mety hitranga eo dia miantoka fa ny zavatra ho atao eny toerana dia tsy hanelingelina velively andreo mpiarabelona mitoetra na monina eny. No antony itakina fanavaozana amin'ity décret Messier ity. Tamin'ny taona 2004 nisy fanavaozana farana ny didim-panjakana momba ny décret Messier, izany hoe 20 taona lasa zany izay. 20 taona teoriany nisy ny fivoarana ka maro ny zavatra mety tsy mifanaraka itsony amin'izao fotoana izao, izay indrindra ny tokony hanavaozana ity didim-panjakana ity. Anisan'ny mahatonga izany ny fivoarany zo sy andraikitry ny vondron'olona ifotony, ary ihany koa fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fitantanana ny harena eny ifotony. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana tokony atao ny fanomezana ireo rehetra tsara ho fantatry ny vondron'olona ifotony momba ny tetikasa iray. Eo ihany koa ny fanomezan-danjan'hevitra izy ireo mahakasika ny tetikasa. Efa misy moa ny atrikasa fankakevitra mandeha amin'izao fotoana izao ka endrasana ny mety vokatra ireny atrikasa ireny. Anisany andrasana amin'ity fanavaozana ny décret Messier ity ihany koa ny fampiarana ireo fenitra iraisam-pirenena na ny ataontsika hoe convention nosiniavin'ny gouvernemanta malagasy hiarovana ny tontolo iainana sy ny tombontsoa ny vondron'olona ifotony. Raha tsy ahivina dia tamin'ny taona 5,709 nanombohana nampiarana ny décret Messier. Tao anatin'izay 720 taona nampiarana azy izay nefa dia indray mandeha ihany na sy mpanavaozana ity didim-panjakana ity dia ny tamin'ny taona 420 zany. Izay izay ny mahakasika ny décret Messier sy ny antony hanavaozana azy ny entinay taminao. Loha hevitra hafa indray ny resantsika fandaharana manaraka.